toerany ary arabaina ihany koa tsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fivoriam-bavaka amin'ny fotoana mahazatra toy izao izay inonay fa efa manomana ny fahasoavany sy ny famindrapony izay efa noraisina tamin'ny maraina Andriamanitra amin'ity fotoana ity dia manonona ny fiadanan'i Jesosy amintsika rehetra isambatan'olona ka raha faly ianao tonga eto dia ho fanehoanao izany fifalianao izany sady satria fotoana tena misy ny fanatrian'Andriamanitra eto dia andeontsika naja an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitehafantanana mafy be sady raha misy mafimafy noho izany eny aminao dia asandrato an' Jesosy eny ihany koa mbola manasanao amin'ny anaran'i Jesosy hitsangana amin'ny toerana misy anao sahady amin'izao fotoana izao. Milohan'ny vavahantsika dia te hanentana anao manokana fa rehefa fivoriam-bavaka tahaka an'izao dia tena fotoana sarobidy amin'Andriamanitra satria iaona amin'ilay zanany izy androany. Mino an'izany ve ianao? Ianao ihany koa nefa miala tany amin'ny tokantrano misy ianao tany dia tena oka ao anatinao ny fanantenana fa iaona amin'ilay rainao indray ianao androany. Efa nifampiresaka ianareo, efa nifampiresaka zaho tamin'i Jesosy tamin'ny maraina fa zaho manana finoana hoe amin'ny fotoana tahaka an'izao dia hoe iaona amin'ilay Andriamanitra ao ianao. Haleluia! Haleluia! Ary ny tena sekret rehefa fotoana tahaka an'izao eo Andriamanitra. Ary tsy eo hipetraka fotsiny izy hoe hijery anao dia honeny izy mahita anao dia falibe izy mahita anao dia tsy hatreo ihany fa hikarakara anao indray izy aneo zava-baovao eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Mendrika ho fahofantanana izany. Iny fahofantanana ataonao iny dia efa fisaoranao azy sahady. Fa zany manambara fa Andriamanitra tena hoe tsy mba mety lany ritra aminao ny famindrapony, tsy mba mety lany ritra amiko sy aminao ny fahatsarany satria mbola nanatitra fofinaina mahavelona izy dia eo amiko sy teo aminao ahafahanao mbola manompo amin'ny fonao rehetra. Mety efa teto ianao tany maraina be, mety efa teto ianao tamin'ny fotoana tapany faharoa sy ny fahatelo ity fa zao mifantatro hoe mbola miasa Andriamanitra reto izy sy ny fanatriana manomboka akipino mahasonofonao amin'izao fotoana izao dia aza tsahatra le fahofantanana satria fotoana manakajy ity fotoana ity tena fotoana misy ny herin'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Raha ohatra ka hoarina amin'ny toerana anankiray, manahoana ny fanajanao ny toerana anankiray fa androany andao tena jaintsika mihoatra amin'ny fotsika rehetra izao toerana izao fotoana izao indrindrindrindra satria fotoana mifeno ny fanatrian'Andriamanitra sy ny famasinany sy ny fahalebiazany eto izy amin'izao fotoana izao. Sainosaino hoe manoloana anao ilay Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Sainosaino tamin'ny Andriamanitra namorona izao rehetra izao Jesosy ilay teny ary ny fanamasina ny nanombo tahaka an'izany koa izao fotoana izao. Eto ilay Andriamanitra ray zanaka fanamasina tena tokony ho tsapanao izany. Vao niditra teo amin'ny hotokonam-baravarana io ianao dia tena misy etaeta mirehitra tao anatinao, tena misy hoe fahavononana faratapony tao anatinao iaona amin'izany Andriamanitra rainao izany. Ndahotsika iagoaka amin'ny voninahitra azy. Haleluia. Abareo makasitraka feno izay amin'izao fotoana izao. Iza tokoa no afaka hoarina aminao, ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, ilay izy hatrizay ka ho mandrakizay, iza no azo hoarina aminao makasitraka fa izay izao dia izay nomenao ity fotoana sarobidy ity izay tena feno tokoa ny fanatrianao. Indrenao ilay andro afo eo anoloan'ny zanak'Israely rehefa melolalana amin'ny alina, indrenao ilay andro rahona kosa rehefa amin'ny andro melolalana ny zanak'Israely. Izany Jehovah ray, Jehovah Rafa, Jehovah mpanasitrana, Jehovah nisy izany manoloana, izany miaraka aminay eto amin'ity toerana ity amin'izao fotoana izao. Tena mendrika aty izao fotoana izao, mendrika nomena ny dery ianao, mendrika nomena ny voninahitra ianao amin'izao fotoana izao. Ndao tena hoe vavaha amin'ny fonao rehetra, tena hoe triarinao anatin'ny fonao amin'ity fotoam-bavaka ity, mba tsy tahaka ny diranao teto koa ny voanao fa hikasika ny fonao Jesosy, amanginy ao anatinao rehetra izy, amanginy ao anatinao rehetra izy satria mbola tsy miova izy ary marina amin'ny teniny fa mpamarisoa izay rehetra mazoto mitady azy. Aleluia. Makasitraka anao izay Jesosy eo. Raha tonga eto izay hideranao dia matoky izay Jesosy fa hitoetra ao fidenana izay ataonay ianao. Raha tonga eto izay hanome ho anao dia matoky izay fa fanatra kasitrahana izany. Ary raha tonga eto izay hihaino ny feo anao
dia tena olona mendrika ny tenenanao Jesosy eo satria hitanao fankatoy zany androany. Aleloia. Mankasitraka Jesosy aho, mankasitraka ray masina tsara indrindra raha iso ny fiderananay androany, raha iso ny fisaoranay, ary indro izay hiditra ao anatin'izao fotoan'izao amin'ny alalan'ny fisaorana izay efa torotoro sadiny ao anatinay Jehova ao, izay efa torotoro sady ny fananay sy ny herinay rehetra amin'ny tanjakay rehetra ny ampona ianao androany. Eny melolalana ianao fanamasina mamelanao zay amin'izao fotoan'izao. Mesaraka ny fombanao fanamasina, mesaraka ny maizy ianao satria mbola tsy miovy zany hatramin'izao. Mankasitraka Jesosy. Aleluia, aleluia, aleluia. Mankasitraka Jesosy eo. Tany fifandraisanao sahady andaotsika hiditra amin'ny alalan'ny fisaorana amin'ny ira fohy dia fohy tsy tsotra. Ilaza amin'ny Jesosy tsika androany hoe raiso ny fisaoranay sy ny fideranay. Andaotsika iray feo anatin'izany. Raiso, raiso re ny fiderana sy fisaorako. Ambarao amin'ny Jesosy amin'ny folo rehetra. Raiso, raiso ny fiderana sy ny fisaorana. Ary zany fisaorana zany Jesosy eo dia hisaoranay amin'ny alalan'ny teatanana sady amin'izao fotoan'izao. Hisaoranay sady zany fisaorana zany amin'ny alalan'ny orakoram-pifaliana sady satria tsapanay fahetenao. Aleluia. Tsy andrentsika falao mpandrosoantsika namana amin'izao fotoan'izao hiaraka hideran'i Jesosy etsika tsaroa fahalehibeny Andriamanitra ao. Raha mety hamafiso amin'ny namanao fisiavananareo anoloanao sy aorinanao zany tsaroa ve fahalehibe ilay Andriamanitra tomponao eto amin'ity toerana ity. Aleluia. Ndao ary raisitsika amin'ny fitehafantanana ny mpanompon'Andriamanitra hitondra atsika, hitarika atsika amin'ny alalan'ny fiderana ho eo amin'ny fanatrehany. Ataovy mamy fitehafantanana ho an'i Jesosy. Asiorakoram-pifaliana ho an'i Jesosy eny ihany voninahitra. Aleluia. Dia manonatra ny fiadanan'ny Tompo amintsika tonga eto androany sy ho antsika ho tokantrano ao. Ameny fiadanany eo amin'ny fiainanao any Andriamanitra. Ameny fiadanany eo amin'ny ankonanao any Andriamanitra. Ameny fiadanany eo amin'ny mombanao rehetra any Andriamanitra. Sy salasala fa ho mpandresy ianao izay tonga rehetra. Na ny tokantrano ianao ho mpandresy ianao satria fiadanan'i Jesosy manenika ny fiainanao. Aleluia. Hideran'Andriamanitra tsika androany ao anatin'ny fiderana dia tsara tena ataovy mipetraka ny finoanao hoe ny fiderana izay ataoko dia ho raisin'Andriamanitra. Ny fiderana izay ataoko dia hakasitrahan'Andriamanitra. Ny fiderana izay ataoko dia hamezana voninahitra an'Andriamanitra. Dia amin'ny fotoana anao manome voninahitra an'Andriamanitra dia hoy hoe raha manome voninahitra ianao dia mba homen'Andriamanitra voninahitra koa. Isy ny voninahitran'Andriamanitra ny eo amin'ny fiainanao. Amen. Misy tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny Eksodosy toko fahatelo amby telopolo dia ny 9:20 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Mosesy mba hampahitao ny voninahitra aho. Fa Jehova namalana hoe izaho ampandalo ny fahatsarako rehetra eo amin'ny fiainanao. Ataovy amen izany e. Fa amindra fo amin'izay amin-drako fo aho ary antsa amin'izay tiako antrana. Ampahita ny voninahitran'Andriamanitra sy ny fahatsarany eo amin'ny fiainana ianao androany. Eo amin'ny fiainanao ny voninahitran'Andriamanitra androany. Eo amin'ny fiainanao ny fahatsaran'Andriamanitra androany. Eo amin'ny fiainanao ny fahalebiazan'Andriamanitra androany. Haleluia. Ka andao tsika hideran'Andriamanitra ame voninahitra an'Andriamanitra avy hatrany. Eo ary tompo.
fampidampunisika ahita famindrampo famalala mifutaina hautara miatsara samiava lutsinetlan diaita famindrampunisika ahita famindrampu fatsara ambarao fatsara fatsara izy fatsara izy ambarao miatsara famiava lutsinetlan diaita famindrampunisika ahita ambarao miatsara famiava lutsinetlan diaita famindrampunisika ahita famindrampu fatsara fatsara izy ambarao fatsara Punisika ahita ambarao miatsara famiava lutsinetlan diaita famindrampunisika ahita famindrampu fatsara Andriamanitra zany a ho hito amin'ny fiainanao zany hito amin'ny ankonanao zany ary ho hito amin'ny mombanao rehetra andao mbe le lazana atsaran'Andriamanitra fa io atsaran'Andriamanitra mihitsiny a no hiazakazaka anenjika anao androany io fahatsaran'Andriamanitra io mihitsiny a no hiazakazaka hitady anao androany dia ho hito amin'ny fiainanao zany misaotra anao Andriamanitra fa tsara ianao halleluia mendrika ianao tsara loatra ianao tompo ary tena tsy misy azonay arina aminao halleluia tiako ianao tompo tena tsy mafianay mihitsy ny famindramponao za mihitsy ianao Andriamanitra mendrika ianao halleluia midehira anao zay manome voninahitra halleluia tsy mamafoy any famindrampoana halleluia mitananao lazonany fiainako ny maraina vao mifoa mandrapatory
amafisany zany raha fiderana zany ataovy amin'ny fonao rehetra samy Jesosy alleluia laza hoe natoky anao teo amin'ny fiainana sotra tompo sotra amafisany matoky anao eo amin'ny fiainana samy misy tompona soana aleny sara anao Jesosy sara loatra anao laza hoe matoky anao eo amin'ny fiainana Jesosy laza manza mifatokinao mifatsarana Jesosy amafisany matoky anao Casa
fa tsara loatra ianao Nasanao ay fa tsara isaky ny miay izay Jesosy tena nanao fa tena tsara isaky ny miainao Jesosy io isaky ny atsara amafisy ane matoky ianao teo amin'ny fiaina Natukianao teo amin'ny fiainako nasenao ay tompo Nasanao ay fa tsara loatra isaky ny miainao Jesosy io isaky ny atsara dô mbola veritsika matoky ianao teo amin'ny fiainako Natukianao teo amin'ny fiainako samy izy tompo halleluja Nasanao ay fa tsara loatra isaky ny miaina halleluja isaky ny miainao Jesosy io isaky ny atsara Jesosy io Jesosy io isaky ny atsara Jesosy io iray neny atsara Jesosy io isaky ny atsara Jesosy io ndreto ny mpanomponao milaza fa tena tsara ianao sady mpanao tsara ambarao ny fahatsarany Jesosy ambarao fa tena tsara eo amin'ny fiainanao izy Jesosy eo manandratra anao zahay misaotra anao zahay ndreto zahay tompo mankalaza mameo voninahitra anao fa tsara ianao sady mpanao tsara zay rehetra no arianao dia tsara avokoa zay rehetra nataonao dia tsara avokoa Jesosy eo ndreto zay miankoka asehoany ianao asehoany fahatsaranao ny voninahitra halleluja halleluja mananatra anao zay tompo eo miteranao zahay mendrika nitera loatra ianao Jesosy noho izany fahatsaranao zany mendrika nianjy ianao noho izany fahatsaranao fiainana izany noho ny fahalebiazanao ndreto zahay manandratra anao miankoka anao mamivonahitra anao halleluja halleluja Jesosy mendrika nitera ianao mendrika nianjy ianao asandratray ianao Jesosy eo lazaina fa ianao ny mpanjaka le tsy misy azo arina le tsisy toanao tompo halleluja misaotra tompo misaotra anao miankoka izahay miankoka ny mpanomponao samy izy tompo amen Siniasa asandratray ny tananay hoanao mba hovoninahitra mendrika ny tera samy izy tompo mendrika nitera ianao Siniasa asandratray ny tananay hoanao mba hovoninahitra tsara ianao magaga tsara mitovy aminao Sisi mitovy aminao Sisi tua tsara ianao fa tsara ianao magaga tsara ianao Sisi mitovy aminao Sisi tua Jesosy eo izy tokoa mitovy aminao tena tsara ianao miankoka aminao zahay mamey voninahitra anao zahay mendrika nitera ianao mendrika nitera ianao Siniasa asandratray ny tananay hoanao mba hovoninahitra mendrika ny tera Siniasa asandratray ny tananay hoanao mba hovoninahitra fa tsara ianao
ame voninahitra anao izay fa lehibe. Halleluja. Tsy misy mitohanao, tsy misy mitokana. Mendrika ny tera sy ny asa sandratrainy tokony fonao re zany iry zany. Mendrika ny tera sy ny asa sandratrainy ny tananay ho anao. Lazao hoe vatsara ianao. Zavatra tiako saintsainao namakin-tompo teo am-toerana teo zany teo. Tsaro fa Jesosy dia tsy tia tena fa matoa izy nanaiky niala teo amin'ny seza fiandrana tao an-danitra tao hidina mba ho asy anao dia tia nikoka ny mamy fahatsarany ianao. Alleluia. Fahafahan Jesosy ny tananao satria ianao ne zany ianao ne vidian Jesosy lafo tamin'ny rany ary tena hoe tena naneho ny voninahiny sy ny fahatsarany rehetra izy nanana an'izany Jesosy fa napetra an'izany satria tena tiany be anao satria izay natao hoe faneho-pitiavana dia manolotra ny aino any sakay zany. Dia tsy haiko hoe tena tamin'ny fonao rehetra ve nanaovanao an'ilay hira teo sa mety hoe mbola tao anatin'ny ady ve ianao dia nirahira fotsiny ianao satria mbola mafy be taminao nilaza hoe tsara Andriamanitra nefa ny valim-bavaka aza mbola tsy teo an-tananao. Mety ihany koa hoe ainao le hira fa tsy tena niainanao tamin'ny fonao rehetra le hira fa tena hoe noho ny fahaizanao azy ny zava-dehibe tao anatinao fotsiny dia nihira ianao fa tena marina ry havana dia tsara Andriamanitra. Andriamanitra rehefa nanao ny zavatra rehetra fony izy nanorina n'izao rehetra izao teo ny fanamasina niaraka taminy fa ny fiafarany zavatra rehetra nataony tena nanao izy hoe hita ny fahatsara zany satria izy mihitsy nefa loharan'ny fahatsarana ny tao anatiny. Dia tsy haiko ianao mivavaka eo amin'izao fotoan'izao oka tena fonao resy lahatra androany teny nanao amin'Andriamanitra hoe za Jesosy tena resy lahatra fa tsara ianao ary tsy zavatra tonga ho azy eto mivavaka zany fa ny ao am-poko mihitsy ny loatra androany hoe tsara ianao. Andao tsika hilaza an Jesosy, andao tena hiaikintsika androany fa tsara Jesosy. Alleluia. Tena moka tena resy lahatra ny fonao fa ianao miandry valim-bavaka io tena hoe ampandalovin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tokoa ny hatsarany androany ary tsy mandalo alo azy ty daty ty fa tena fotoana anankiray tena hoe mipetraka io tantara eo amin'ny fiainanao indray fa ny tao anatin'ny firanao ny fahatsaran'Andriamanitra dia tsapanao fa tena tsara tokoa izy tena nao zavatra teo amin'ny fiainanao. Mankalaza amin'ny fonao rehetra ry havanao tena sandrato ny vavaka atao volona tena mangetaheta mihitsy ny manoloana an Jesosy tsy manoloana olombelona matsy ianao tonga eto fa Jesosy ny tediavinao teto, Jesosy ny tondranao teto, Jesosy ny tomponao eto, Jesosy nomenao voninahitra sy azy eto amin'ity toerana ity dia tena sehoan'i Jesosy mihitsy ny ao anatinao hoe toritory noho izany hatsarany izany. Alleluia. Makasitraka Tompo tena toritory amin'ny fona rehetra izay fa tena tsara ianao ary ianao rehefa tsara ianao dia sady mpanao ny tsara tsy misy ray tena hoe ianao rery ihany Andriamanitra ilay tompony fahatsarana satria ianao ilay tsara. Zanak'Andriamanitra izao sy ianao rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy nanaiky an'i Jesosy tompo mpamonjy ny tena antsika manokana antsika Jesosy dia nomen'Andriamanitra hery izy ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany.
ary andriamanitra fa namety amin'ny fikasana hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoko ho didiko ihany. Tena tsara amintsika andriamanitra araka ilay fitaliana fotoana teo. Iza moa tsika tompoko? Amin'ny maray mpianakaviana tsika, amin'ny mare mpianakaviananao. No tsy hanao izay asony zanakao ianao. Izaho sy ianao ara zanak'olombelona tena mikarakara ny zanakitsika, amin'ny maray atsika, amin'ny mareny atsika, amin'ny maray aman-dreny atsika. Mihoatra lavitra amin'izany ny karakaran'Andriamanitra anao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Amen. Raha ohatra ny zanakitsika tsy mihinana, tsy mitafy, tsy tafavoaka amin'ny fiainana, iza amin'ny malahelo tao aloha itsika ray aman-dreny, ary iza ny nafa-baraka koa manoloana n'izany rehetrarehetra zany raha hita amin'ny manodidina itsika ray aman-dreny. Anehoan'Andriamanitra ny voninahiny ary anehoan'Andriamanitra ny fahatsarany dia izao hitahanao izy ary mampanankarena anao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Oko resy lahatra mihitsy ianao ny amin'izany fa Andriamanitra tsy olombelona ka handainga, tsisy tsy tanteraka ny teny rehetra aloka ny vavan'Andriamanitra. Ary izany mahatonga an'Andriamanitra ny teny ho tonga aminao sy azonao izao fitahiana rehetra izao any amin'ny boky ny Deutéronomie. Satria tian'Andriamanitra hisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fananakarena isika. Ao ny fitahiana ara-panahy, izay voalohany indrindra. Fa raha voatafy fotsiny amin'ny ara-panahintsika kanefa tsy niseho ny voninahitr'Andriamanitra, afa-baraka Andriamanitra. Fa manomboka izao izay maharay an'ity tenin'Andriamanitra ity ary mino fa tanteraka amin'io dia iova ny fiainanao androany. Meo azy ny voninahitra. Amen. Mazava tsara ange ny tenin'Andriamanitra ary havany. Mangataka ozy mba ho salama amin'ny zavatra rehetra ny hainao. Taka an'izay hanambinana ny fanahinao ihany. Raha ambinina ny ara-panahintsika ho salama amin'ny zavatra rehetra tsika. Ary rehefa salama amin'ny zavatra rehetra ianao, ho salama amin'ny ara-bolanao, ho salama amin'ny fidiram-bolanao, ho salama amin'ny asanao, pimponao fambolenao, zay rehetra mety fihariana rehetra ataonao, ho salama daholo zany. Azany ny pirofo fa sitraka Andriamanitra ny hampanankarenanao raha azonao zany dia ny fifadian-kanina. Amen. Izany tenin'Andriamanitra rehetra izany dia manao pirofo fa tena sitraka Andriamanitra ny hampanankarenantsika. Jesosy tonga tetỳ ambony tany, haitsika tsara ny tenin'Andriamanitra, tsy tononoko intsony ny andinin'izany. Nampatraina Jesosy, ampaninina. Ampaninina anao e, ampaninina anao e, ampaninina anao e, ampaninina anao e, dia afa-mahafan'Andriamanitra ianao. Ndikapika tamin'i Jesosy fanasitranana. Amen. Dia mitovy amin'izany tompoko, raha nikapohana Jesosy fanasitranana antsika, nampatraina Jesosy hampanankarenantsika. Maninona moa tsika mino amin'ilay havanana fa tsy mino amin'ilay anankiray? Maro-drano mitovy ihany izany tompoko. Anankarena amin'ny zavatra rehetra ianao. Ianao io zany. Ianao ilay manao amen sy mino. Izay mino rehetra miova ny fiaina manomboka izao. Dia hafa-mahafan'Andriamanitra. Alleluia. Ireo tenin'Andriamanitra izay nambara tamintsika ireo fotsiny dia efa mahafantatra sady ny sitrapon'Andriamanitra tsika fa tena sitrapon'Andriamanitra na mpanankarenantsika. Nahoana. Fa rehefa manana ianao, tandremo sy nindrery, efa manana ianao aza mameli-daka an'Andriamanitra. Fa ianao indray zanak'Andriamanitra ianao. Ary na inona zavatra ataonao, rehefa Andriamanitra ny fiharianao rehetra, na miainga amin'ny ariary folo ary ianao, tonga amina miliara io. Rehefa ny fitahian'Andriamanitra ny ao. Satria sitrapon'Andriamanitra, fitahian'i Jehovah, mampanankarena. Amen. 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 Hijery mpanompon'Andriamanitra anankiray tsika, afantarantsika hoe jereny fiaingany dia jereny tsara hoe tena sitrapon'Andriamanitra na nazahoany harena. Ao ny fiandohana 7:12,
andiny voalohany amin'ny anaran'i jesosy. Ary abrahama dia niakatra niala tany Egypta, dia izy sy ny vady mba amin'ny fananany rehetra, ary Lota koa niaraka taminy ho any amin'ny tany atsimo. Ary abrahama nanana rena be, dia omby amanondro sy volafotsy ary volamena. I abrahama nanana arena be. Raha ohatra ka tsy sitrapon'Andriamanitra izany foana, ny Andriamanitra i abrahama ihany ny Andriamanitra tsika eto. Tsy miova izy. Sitraponitsona nanao an'izany aminao. Dia jereo tsara ny fijoana vavimbelona nataon'ilay mpanompony abrahama raha ohatra ka ndrany abrahama ilay mpanompony akavady ho an'ny zanany Isaka. Dia vakitsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny fiandohana toko fa 4:4-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fijoana vavimbelona nataon'ilay lehilahy anankiray izay mpanompony nirahana akavady ho an'ny Isaka amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ora lehilahy mpanompony abrahama ao, ary Jehova efa nita ny tompoko indrindra, ka efa be ny fananany, ary Jehova efa nanome azy. Ary Jehova efa nanome azy, Jehova efa nita ny tompoko indrindra, ary efa be ny fananany. Ary Jehova efa nanome azy ondry amanosy sy omby ary volamena, ary volafotsy sy volamena, ary endevolahy sy endevavy, ary rameva sy boriky. Abrahama io. Raha ohatra ka tsy hitrak'Andriamanitra io tsy nataony tamin'ny Abrahama. Raha ohatra tsy hitrak'Andriamanitra io dia nasoron'Andriamanitra aloha. Hitrak'Andriamanitra ny ampanankarena anao. Ary izao ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Korintianina faharoa toko 7:1-2, anakarena amin'ny zavatra rehetra. Anakarena amin'ny zavatra rehetra ianao. Iza makasitraka an'izay, izay makasitraka an'izay tonga amin'ny fiainana izany. Tsara ve ianao e? Tsara ve tsika? Amen. Any amin'ny fiandohana toko 2. Fiandohana toko 2, nanana zanaka moa Isaka. Ilay tsodrano izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama nipita tany amin'ny zanany. Ianao zao amin'ny mampino anao, mitoetra tsara ao amin'ny tompo ianao, ny tsodrano rehetra izay atao aminao na ny teny fikasana rehetra izay nambalan'Andriamanitra, raisitsika ao amin'i Jesosy izany, teny fikasana ao amin'ny Abrahama izany, dia izy tsodrano natao tamin'ny rainao, natao taminao, ipita any amin'ny taranakao. Amen. Dia jereo tsara fa nipita tany amin'ny Isaka izany. Ary ena izany. Eo ny 2:12 no vakitsika ny ten'Andriamanitra. Fiandohana toko 2:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia namafy tamin'izany tany izany Isaka ka nahazo zato eny tamin'izay taona izay, satria efa notahiany Jehova izy. Ary nanan-karena raha lehilahy ka nandroso sy nitombo ambara-patongany ho mpanjady be indrindra, ka nanana fananana marobe izy, dia ondra manosy sy omby ary andevo maro, ka dia nialaza ny Filistina. Nisy mosary dia tsy navelan'Andriamanitra niala tamin'ity tany Filistina ity Isaka. Tsy mihetsika eo anao, dia nanaiky an'izay izy. Aleo anao vahiny ao. Tsy nihetsika. Fanamboly Isaka. Dia rehefa namboly izy, dia notahiany Jehova ny asan-tanany. Tsy izy akory ny tena raitra be na mahay be hoe momba ny fambolena, fa mahay ilay mitahazy. Fitahiany Jehova amin'ny asanao, amin'ny asanao, amin'ny asanao. Jereo tsara fa rehefa mitahanao Jehova amin'io asa ataonao io, tafavoaka ianao. Amen. Dia niasa tany tao amin'ny tany Filistina tao Isaka ny vahiny tao, fa rehefa namboly tao izy, gagabe ny tompon-tany, fa tena tao anatin'ny hery nahazo zato eny izy, tao anatin'ny hery taona fotsiny, tonga dia zato eny nivokatra niakatra. Nefa ny Filistina tompon-tany manao any 900 eny ny azony. Fa Isaka, hoy aho aminao hoe tsy Isaka akory ny dia mahay loatra amin'ilay mombamomba amin'ny fambolena, fa mahay be mihitsy ilay niaraka tamin'ny Isaka izay nitahazy dia Andriamanitra. Ny tany asan'ny tanany niavaka. Jereo fa nitombo ny fananany, nanan-karena
raha lehilahy ny tombo nandro sy ny tombo ambara-patongany mpanjato be indrindra. Inona ny azo mahitana amin'izay amin'ny teny frantsay, teny vahiny, mpanjato be indrindra, ianao mahalala. Dia nahita an'izany rehetrarehetra dia gaga hoe hoay, ty vahiny nefa tafavoaka. Ary izay ny tena maneho ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny mahazanak'Andriamanitra hoe tena manompo an'Andriamanitra ianao. Misy eo ny voninahitr'Andriamanitra miavaka manompo sy ny tsy manompo, miavaka amin'ny manompo sy ny tsy manompo, amin'ny lafiny rehetrarehetra avan'Andriamanitra e. Alleloia. Tanteraka ilay tenin'Andriamanitra any amin'ny Isaia toko faha-420 izay andininy fahatelo a. Dia tanteraka ilay tenin'ny tompo manao hoe fitahiko dia eo amin'ny teraka ao. Tanao mipita, mipita, mipita. Taneny Abrahama mipita tamin'ny zanany, taon'ny Isaka, ary taon'ny Isaka dia jerena koa fa mipita tany amin'ny Jakoba ilay nahazo ny teny fikasana ao amin'ny fiandohana toko faha-telopolo. Dia vakintsika nge eo ny andininy faha-telo-ambefapolo ny tenin'Andriamanitra nipita tany amin'ny Jakoba ihany koa zany. Amin'ny anaran'i Jesosy dia nitomboarena indrindra raha lehilahy ka nanana ondry amanosy betsaka ary andevavy tsy andevolahy ary rameva sy boriky. Tany any Abrahama satria sitak'Andriamanitra zany nipita tany amin'ny zanany, satria sitak'Andriamanitra dia nipita tany amin'ny Isaka, dia tamin'ny Isaka nipita tany amin'ny Jakoba. Tena sitrapon'Andriamanitra ny ampanakarenanao. Dia hipita amin'ny zanakao zany, dia hipita amin'ny taranakao zany, hipita amin'ny taranaka ny 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 taranaka. Dia malaza be ny taranakao ka tsy malaza hoe tsika nahay fa hoe tena manompo an'Andriamanitra be hono ny dadabe andreo sy ny bebe andreo tena nanompo an'Andriamanitra be. Zany inge hono natafavoaka andro zareo ie lasalasa ary neveriko hoe nahitahita tany zareo, nahita ferafera be tany. Tsy nahitahita fera be fa dia fanafan'Andriamanitra ianao. Halleluia, amen, amen. Ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra izay nambaran'Andriamanitra ireny nge tompoko dia tanteraka daholo eny, tsy ho tanteraka izany ireny. Tamin'ny Abrahama zao ny teny fikasana dia tanteraka. Nisany teny fikasan'Andriamanitra itsika tsara ny nisany. Dimapolo, dimanjato azafady, sy roa arivo sy telo alina. Ao aminy eny, amin'ny lalany koa nameny ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay io sy Paoly apôstôly. Tsisy to tanteraka izany. Ny zanak'Israely nandevozina ny Egyptianina nandritany 300 taona. Nafahan'Andriamanitra tao izy. Ary rehefa hanafaka azy Andriamanitra dia teny anankiray nambaran'Andriamanitra tamin'ny Mosesy lazaina tamin'ny zanak'Israely a. Rehefa hialy eto amin'ny tany Egypta ianareo zanak'Israely ozy, Andriamanitra mahatsy Mosesy dia amperezy Mosesy ny olona angataka amin'ny Egyptianina. Fa ataoko mahita fitisitsaka amin'ny Egyptianina izy. Dia tamin'ilay loza fahafolo dia ndroahan'ny Egyptianina izay zanak'Israely, mandeha nareo fa mahafaty anay, matolo zay, mandeha andro. Dia teny amin'izay Mosesy mangata amin'izay amin'ny Egyptianina. Dia nangataka tamin'ny Egyptianina zay zanak'Israely, dia nataon'i Jehovah nahita fity teo amasin'ny Egyptianina satria tena sitraky Jehovah ny ampanakarenan'izy ireo ka tsy zavatra be dia be mihitsy no zavatra azon'ny zanak'Israely tao, volafotsy, volamena, ary no foana mihitsy izy ny tenin'Andriamanitra ny Egyptianina. Olona nandevozina nandritra ny 300 taona tsy manana ninninona zany, olona andevo. Itsika nampahorian'ny devoly, teo mba vahoan'ny devoly, teo ny karaza fahotanana matorana itsika, aretina indrindrandrindra ny fahatrana. Zany milaza aminao fa rehefa tonga ao amin'i Jesosy ianao, nanaiky an'i Jesosy tompo mpamonjy ny tenanao manokana, tsy iaina amin'izany ianao. Na mandalo ady ary ianao tsy iaina amin'izany ianao, fa mifantatro fotsiny dia izao, marina ny tenin'Andriamanitra nampatraina Jesosy ampanakarenanao. Amen. Fa raha mitovy ihany hoe mbola le fiainantsika taloha ihany ny fiainantsika,
ohatran'ny mampieritreritra ohatran'ny mampieritreritra ohatran'ny mampieritreritra be tsy tompoko tsy maintsy misy fiovana be mihitsy aho amen tsy maintsy misy fiovana aho na dia hoe mbola tsy tena 100 isan-jato ary 70 isan-jato tena misy fiovana be mihitsy satria Jesosy no aho ary maneho fahatsarana araka ny teny izay nambara tamin'ny voalohany teo ny tompo dia hanafaka antsika any amin'izany sitrapon'Andriamanitra nampanankarena anao tomoera tsara ao amin'ny tompotompoko falalahidy faharoa dia misy fanalahidy anankiray faharoa Joba toko voalohany dia vakitsika ange ty tenin'Andriamanitra ty dia hitanao hoe misy fanalahidy anankiray meny tompo antsika androany mba hatonga antsika hoe ho tanteraka amintsika izany hoe tena sitrapon'Andriamanitra ny ampanankarena ny endry Abrahama zao dia tena le teny fikasan'Andriamanitra tanteraka tsisy mihitsy hoe dila izany ao amin'ny Joba toko voalohany nge vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Joba toko voalohany andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza Joba no anarany ary marina sy mahitsy izany lehilahy izany sady natao ohatra an'Andriamanitra ka nifady ny ratsy ary niteraka fitolahy sy vavy telo izy ary ny fananany dia ondry amanosy 7,000 sy rameva 3,000 sy omby 1,000 sy biriky vavy 500 ary mpanompo marobe ka dia miara-mamaky nanan-karena be mihoatra noho ny zanaky ny atsinanana rehetra izany lehilahy izany jerentsika ny fanalahidy anankiray eto fa naninona moa Joba tena nanan-karena be mihoatra noho ny zanaky ny atsinanana rehetra satria voalohany indrindra sitrapon'Andriamanitra nampanankarena ny Joba satria zanak'Andriamanitra izy anompon'Andriamanitra iza zao mba maniry an'izany hoe mba hanan-karena be aza manangan-tanana raha fa tsy mila dia aza manangan-tanana amen mitateraka aminao ne zany amen fa izao ny zava-miafina i Joba tompoko rehefa nanompon'Andriamanitra dia lehilahy nanompon'Andriamanitra nandeha tamin'ny fatahorana an'Andriamanitra isika izao zany dia mila mandeha amin'ny fatahorana an'Andriamanitra ny fanomponana an'Andriamanitra ny atao hoe matahotra an'Andriamanitra itsika tsara ny fadiny ratsy rehetra izany te-po sy te-pananana ny Joba zany nahatonga an'Andriamanitra nitay azy ary nanan-karena be mihoatra noho ny zanaky ny atsinanana rehetra izany lehilahy izany nanan-karena be sitrapon'Andriamanitra ny nampanankarenanao amen fa ahatongavanao amin'izany andaontsika tompoko iaina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra falalahidy na lakile anankiray ahafahan'Andriamanitra manatanteraka ny teniny hoe ny fitahiako ny ampanankarenanao jere tsara ny fananana ny Joba zana ny folo izy nanana rena be eto indray zao dia mieritreritra ny sasany hoe aleoko aloha mba atonotono ihany fa iza nanasiana an'izany rena be deaibe fananana be deaibe zany aza manao kajy ianao aza manao kajy ny ianao ny tonga dia kajy nampiasainao voalohany tsy mila kajy avy aminao fa ny kajyn'Andriamanitra aminao dia zao matahoranaandriamanitra anao dia men'Andriamanitra anao zany rehetrarehetra zany tsy takatry ny sainao ny namezan'Andriamanitra anao zany fa raha manao kajy ianao raha ohatra ny any Joba io aiza daholo nanasiana an'izany sosady ianao dia tsy manam-pinoana tsy mandeha amin'ny kajynao ianao fa ny tenin'Andriamanitra raisina fa tsy miova Andriamanitra rehefa hitahanao Andriamanitra dia ho hitanao tsara fa iseo ny voninahitr'Andriamanitra fitahiany Jehova ny mampanankarena anao fa mila mandeha amin'ny fatahorana an'Andriamanitra apetraka zany zay ozy le mpanompon'Andriamanitra ny toro-teny izay indray mandeha itsika ozy dia manapaka oziny nefa tsy mandeha amin'ny fatahorana an'Andriamanitra na ianao n'izany dia ozaka ny ary ohatra marina
mionsina tapahana pampampampampa fa le olona tsy mandeha mifatahorana an'Andriamanitra tsy mandroaka n'ilay fanahy mamitaka ny tsy fatahorana an'Andriamanitra fa manapaka oziny ohatra tonga vola kakafotra ny eo ihany ny eo mandehana ny fatahorana an'Andriamanitra tehaka ho an'ny tompontsika tehaka ho an'ny tompontsika zany na tonga ny Joba nanan-karena be mihoatra satria sitrapon'Andriamanitra nampanankarena ny Joba dia Joba nefa hitan'Andriamanitra hoe nandeha tamin'ny fatahorana azy nidina daholo ny fitahina nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainany fitahina Jehova mampanankarena nanankarena be mihoatra Andriamanitra ne afaka mitahanao mihoatra no zay rehetra angatanao sy heverinao afaka manome an'izany aminao izy mandehana amin'ny fatahorana an'Andriamanitra rahalahy sanabavy ray aman-dreny tanora mpiandraikitra ripidera tia afamafany tompontsika ianao zay mianao zao fandalan'izao ihany koa tsy tongatonga ho azy zany hoe nanan-karena be mihoatra no ny zanaka ny atsinanana rehetra ijoba lakle ny falana hidy mandeha amin'ny fatahorana an'Andriamanitra amen ao ny tantara faharoa toko voalohany dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra ny andiny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy tamin'ny alina iny no nisehon'Andriamanitra tamin'ny Solomona ka hoy izy taminy angatao zay tianao omeko anao dia hoy Solomona tamin'Andriamanitra ianao efa naneo fahasoavana lehibe tamin'ny Davida raiko ary nampanjaka ay andimby azy ko ankehitriny ry Jehovah Andriamanitra ko tanteraka ny teninao tamin'ny Davida raiky fa ianao efa nampanjaka ay tamin'ny vahoaka marobe tahaka ny vovotany koa omeo fahendrena sy fahalalana aho hitarihako reto vahoaka ireto mivoaka sy miditra fa iza no hay mitsara izao olona betsaka izao dia hoy Andriamanitra tamin'ny Solomona satria tao am-ponao zany ka tsy nangataka vola makarena ianao na voninahitra na ny hain'ny fahavalonao tsy nangataka ny olona velona aza fa nangataka fahendrena sy fahalalana hitsaranao ny oloko izay nampanjakako anao dia omena anao ny fahendrena sy ny fahalalana ary omeko vola makarena sy voninahitra koa ianao mihoatra noho izay nanana amin'ny mpanjaka rehetra na iza ny iza tany alohanao tsisy anana tahaka izany ny any orinao rehefa niteny moa Andriamanitra tamin'ny Solomona fantatsitsika io tantara io fa fitingy fotsiny rehefa anomboka andray fitondrany Solomona nandimbian'ny rainy dia niseho tamin'ny Andriamanitra dia rehefa niseho tamin'ny Andriamanitra mety tamin'ny nofo ve mety tamin'ny fahitana dia ny zavatra napetrak'Andriamanitra ho valiany Solomona dia hozy Andriamanitra hoe angatao zay tianao meko anao raha ianao zao no teo amin'io dia inona ny teneninao tsy mitovy daholo ny antsika ireo taony nanao hoe vady tsy ampy vady ohatra tsy ampy vola tsy ampy an'izao tsy ampy an'izao fa ny Solomona tompoko dia mazava tsara ny zavatra nangatahany teo anatrehan'Andriamanitra dia fahendrena sy fahalalana hitsarana ny olona izay nampanjakan'Andriamanitra azy fahendrena sy fahalalana dia hozy Andriamanitra satria tao am-ponao zany isika koa zany rehefa mangata zavatra eo anatrehan'Andriamanitra dia oko fantatrao fa ny zavatra jeren'Andriamanitra voalohany rehefa miteny isika ka mangata zavatra ho aminy dia inona ny jereny voalohany fotsika ny fonao ninona zavatra ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra mijery ny fotsika foana Andriamanitra ny fihetsika ety ivelany hitan'ny olona fa ny fihetsika ao anaty tsy hitan'ny olona fa Andriamanitra mahita an'izany oka tena ho hitan'Andriamanitra mihitsy ny ao am-potsika ao fa tena mifanaraka ny sitrapony amen dia hozy Andriamanitra satria tao am-ponao zany ka tsy nangataka vola makarena ianao na nangataka voninahitra na ny hain'ny fahavalonao tsy nangataka miela velona fa nangataka fahendrena sy fahalalana
hitsaranao ny oloko dia ahoana ho sy Andriamanitra zao omenanao le nangatahanao hitsaranao ny oloko dia fahendrena sy ny fahalalana fa mihoatra n'izany omeko vola makarena zonahitra koa ianao mihoatra noho ny nanana ny mpanjaka rehetra tany alohanao na taty-aoriananao dia tsisy anona takan'izany dia inona ny sekrean'io na ny zava-miafin'io aloha nefa kitsika ny zava-miafin'io hoe nahatonga an'Andriamanitra tena nanapa-kevitra hoe zao omeko vola makarena sy voninahitra koa ianao ary raha ohatra jerentsika ny fananany Solomona dia jereo nge ataony mpanjaka faharotoko fahasivy dia vakitsika eo ny andiny faharoa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy ary Solomona mpanjaka dia nanan-karena sady endry indrindra noho ny mpanjaka rehetra ambonin'ny tany le arena men'Andriamanitra azy le fahendrena men'Andriamanitra azy tsisy nanana izany taloha ary taty aoriana fa Solomona tena nanana izany indrindra na nisy nanana tany aloha fa tsy nitovy tany Solomona na nisy nanana fahendrena sy arena taty aoriana fa tsy nitovy tany Solomona izany no mahatonga miteny aminao hoe ilay zavatra nomen'Andriamanitra ny Solomona dia ho jerentsika hoe ina no zava-miafina ka nahatonga an'Andriamanitra nanome azy an'izany teo aloha ilay hoe nangataka fahendrena sy fahalalana ianao tsaranao ny oloko dia jerentsika ny sekre an'izay jerentsika ny zava-miafina ao amin'ny Joba ny toko fahavalo amby roapolo Joba toko fahavalo amby roapolo dia vakitsika ny ndiny fahavalo amby roapolo ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ny ndiny fahavalo amby roapolo ny zava-miafina ka nahatonga an'Andriamanitra ihany koa nanapa-kevitra hoe nangataka an'izao sy izao Solomona dia tonga dia nomeny vola makarena sy voninahitra Joba toko fahavalo amby roapolo andiny fahavalo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy izy tamin'ny olona indro ny fahatahorana ny tompo no fahendrena ary ny fialana amin'ny ratsy no fahalalana mangataka fahendrena sy fahalalana mira fatahorana an'Andriamanitra dia jerefa mitovy tamin'ny any Joba mihitsy tompoko ny te-panahy nananany Solomona nangataka fahendrena sy fahalalana ny fatahorana ny tompo no fahendrena ary ny fialana amin'ny ratsy ny fahalalana ny zavatra nangatahan'i Solomona fahendrena sy fahalalana dia raha azo dika zany ny dikan'io dia hoe fatahorana an'Andriamanitra ihany izay te-panahy nananany izy nananany Solomona dia nananany Joba dia ahoana ny zavatra men'Andriamanitra azy samy meny fananana be dia be ny Joba tena nanan-karena be mihoatra noho ny zanaky ny atsinanana rehetra fa ny Solomona tena tsisy mpanjaka nitovy tamin'ny tany aloha ary tsy nisy mpanjaka nitovy ihany ny taty aoriana tianao ho tanterako amin'ny fiainanao ve zany fahendrena fahalalana fatahorana an'Andriamanitra tsy maintsy miaina amin'izany ianao amen 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 ary Andriamanitra tompoko rehefa mitahantsika dia izay tahinao Jehovah dia voatamandrakizay iseho ny voninahitr'Andriamanitra tompoko iseho ny voninahitr'Andriamanitra miseho ny voninahitr'Andriamanitra miseho ny voninahitr'Andriamanitra aminao miseho ny voninahitr'Andriamanitra aminao raha izay halleloia amen amen aloha tsika maka tenin'Andriamanitra anankiray ihany koa tia koa misy zavatra niseho anankiray tato mpanjaka faharoa toko fahaenina andiny fahaefatra amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa afaka izany dia ny dada mpanjaka ny Siria namory miaramila ny rehetra dia niakatra ka nanao fahirano amin'ny Samaria dia nisy mosavy mafy tany Samaria fa indro nanao fahirano azy ireo mandrapatonga lohamborika ho lafo sekely 20 sy ny taimbolo melala ampahefatry ny kaba ho sekely 10 hitanao eo ny mpanjakan'ny Siria dia ny dada mpanjakan'ny Siria nanao fahirano ny tanànan'ny Samaria izay misy ny zanak'Andriamanitra misy ny zanak'Israely natao ny fahirano tsy nampiasa fitaovam-bediny afa-tsy fahirano izy
nodidiny ny tanàna dia zay mivoaka ao dia tonga dia baba zay mivoaka hitady sakafo fanaona dia tonga dia baba manolo tena hoe izay babanao zay mijanonao maty ny anoanana jereo zany fairano zany a dia izao ny lesina azo tsoahana amin'io a ny devoly a dia manao fairano ny arabola mimpiny indraindray manao fairano ny arabola mimpiny atao ny fairano hodidininy zay mahatonga atsika androany anao vavaka fanafahana manokana n'io poketranao io ny posinao io ny fitoram-bolanao any roatsika daholo zay faraina atao amin'ny devoly atsotsika rano io fa hidina amin'ny fitahina hidina amin'ny fitahina hidina amin'ny fitahina hidina amin'ny fitahina ara-bolanao sy mivoninahitran'Andriamanitra amin'ity herinandro ity halleloia amen dia raha ohatra mamaky io tenin'Andriamanitra io ianao tena ny olona tao ny tanànan'ny Samaria nge tompo tsy nisy nivoaka nan'olo tena ho an'ny Benedada mpanjakany Siria tsy nisy mivoaka fa dia tao lany sakafo hitanao efa manao fairano ny arabolan'ny olona ny devoly sady tsy avelany hiditra zay ao lany ny poketra amin'izany efa manify kely ary iny ary ambany ery aiza ilay poketra kitao tsy ilaiko tsiny iny e ary ambany ery fa rehefa iny misy vola aiza ny poketraka tao be dia be manao an'izany adino tran'ilay poketra aza tezitra amin'ny poketra fa roatsika amin'ny mpanao fairano androany akoatra ny hoe roatsika amin'ny fanahy fatrana tapahtsika nosina amen fa mifampihinana ny olona zanaky ny sasany manaiky fa hohanina miaraka fa efa aveo ihany koa dia ny zanaky ny sasany ny anankiray koa no hohanina fa tsy namelan'izany ny anankiray tsy hohaniko ny zanako fa ninao ny teo adalana meko hohanitsika fa raha mitaraina nakany amin'ny mpanjaka koa raha verevitra raha tsy vonjeny Jehova ianao aiza namonjekanao lazao amiko inona ny alahelonao ny alaheloko hoy ty vehivavy ty hoe hohanina ny zanako androany dia nohaninay dia ny anazy raha pitsy dia tsy nameny ny zanako tonga dia kivy be ny mpanjaka tena kivy mihitsy ny mpanjaka inona re ty zavatra anseho tamin'ity fanjakako ty tena inona ny zavatra anseho dia inona ny zavatra nataony naniraka lehilahy tena atokisana izy dia ilay lehilahy zay atao hoe mpiambina azy a ndraha nakany ny Elisa mpaminany dia izao niraka hovonoko Elisa mpaminany tena hovonoko iny tapahako ny lohan'iny Elisa mpaminany iny zanaky Safata dia ndany ianao maniraka ndany ianao makany aminy dia lazao aminy hoe inona tsony ny antenako ny Jehova fa zao loza rehetra zao dia avy amin'ny Jehova inona tsony ny antenako ny Jehova lasa le tondra iraka nakany ny Elisa efa fantatra Elisa ny fehiviny vao tonga teo anatreny Elisa dia hoe zao ny afatry ny mpanjaka indro zao loza izao avy amin'ny Jehova ka inona tsony no anantenako ny Jehova zany ve ny afatry ny mpanjaka hoy Elisa ie fampihinana ny olona no fairano ataon'ilay Siriana indraindray nge rehefa misy fairano ny arabolan'ny olona anankiray ao anatin'ny fianakaviana mototra be daholo ny ao tsisy miramirana mihitsy vao miteny ny anankiray hoe mama goûter inona vao miteny ramose hoe mba mefrehany freinina sorosorena fa androany voarava zany androany ary fiadananao anatin'ny tokantranonao ao ary ianao dia ho tahina zay mino any aza mitehaka mihitsy ho an'Andriamanitra zay tsy mino an'izany izany ve ny lazainy mpanjaka eo amin'ny mpanjaka faharotoko fafito andininy voalohany dia ny vaniny namaly azy Elisa zao ry lehilahy zay atokisan'ny mpanjaka ka nitondra zany afatra zany menoy ianao ny tenin'ny Jehova dia menoy ihany koa ianareo zay manatrika eto
ny teny Jehovah sy ho lazainy aminareo. Dia izao mba hafatra ataoko amintsika zao a Andriamanitra tompoko dia tsy manao na inona mihitsy, tsy manao na inona tokoa Jehovah tompo raha tsy milaza ny heviny ampaminany mpanompony. Amosa toko 7 angamba ny andiny 7 izay tenin'Andriamanitra. Dia ity teny ity zany a tsy an'ny Elisa le teny izay nambara teto, satria Elisa dia niteny hoe izao no lazainy Jehovah, izao no lazainy Jehovah. Tsy afaka nanao na inona tokoa Andriamanitra raha tsy milaza ny heviny ampaminany mpanompony. Dia niteny Elisa, enonareo rehetra, izao no lazainy Jehovah. Dia neny daholo ny olona. Raha pitsy toy izao dia ho sekely raha ihany ny vidin'ny koba tsara toto iraha famarana, ary ho sekely iray koa ny vidin'ny vary dia indrony famarana momba vadiny Samaria. Tsy nisy olona niteny ka niteny be dia be niaraka hoe tsy marina zany, araka ny kajy dia tsy ho tonga zany. Afa-tsy lehilahy anankiray ihany izay niaraka tamin'ny mpanjaka, satria efa mifondran'ny fanaratsiny mpanjaka ty lehilahy ny tanàna ity. Mpanjaka ny teny tanàna tamin'io atokisany tsara dia mifindra tany le izy. Dia ozy ny valiteniny nataon'io hoe ahoana ozy ny valiteniny rehefa nahenao izany izy, indrona dia anao varavarakely amin'ny lanitra aza Jehovah dia izy izany zavatra izany. Hoy Elisa taminy, indro hita amin'ny masonao indrindra izany nefa tsy mba hinananao. Lesona tsoahantsika androany roantsika fa nahasakana rehetra manao fahirano. Dia ianao tompoko mino sy afatra omen'Andriamanitra ny mpanompony mba hipitany aminao, dia aoka hiaina amin'izany ianao. Aza miaina amin'ny kajikajiny ao io ianao, zavy izany zao dia mbola anana ihany, sa nge zao raha ohatra ny kajy teto am-pelantanako efa alany. Tiara zao mbola nanan'olona trosa, za milaza anao fa ianao indray mpampisambotra raha mino anao. Angakaingana tompoko, angakaingana misy olona idy ry a ianao tonga eo. Amen. Amen. Ianao le miakanjo mavokely io, ianao ry le anakiraika eo nanangatany miazakaza, afaka miazakazaka fa ravaka moramora atsangano ny taninanareo reo a. Halleloia. Misaotra tompo. Izao no lazainy Jehovah nareo a. Hiavaka. Ary raha ohatra misy herin'Andriamanitra midina be aminao dia izao no koraisinao a, fa isy zavatra lehibe ataon'ny tompo aminareo reo raha pitso. Amen. Velo ndeha, velo hidina ny fanamasina, velo hidina. Sara. Domala sombo scorre delle fascarondi. Amahau dori balesco. Misol damesca. Diamanto. Maptena ianao. Ity rahalahy tsy fitsiketraka hatramin'izay satria mafy ny adiny lalovany. Amin'izao fotoana izao tompo dia ianao mitay azy manokana ka hidinao aminy le osy, le fitahiana izay tsy takatry ny saiko, dia hidina amin'ity rahalahy ity zany, midina amin'izany. Raisy midina amin'ity raha vehivavy ity koa zany, midina amin'ity ranabavy ity zany, ny anaran'i Jesosy, midina ity raha vehivavy ity tompo. Ny tanan'ity raha vehivavy ity hatramin'izay dia mbola tsy nandray ilay zavatra omenao azy hatramin'izay, fa manomboka androany zay zavatra mbola tsy nraisiny
dia ho raisiny zany fitahina magaga izany. Skary ambalazy. Misaotra tompo, misaotra tompo. Tompo, aza vela hitoetra ny tahotra ty raha vehivavy ty. Esorina amin'ity raha vehivavy ty ny tahotra. Esorina ny tahotra amin'ity raha vehivavy ty. Esorina ny tahotra. Tsy finoana amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo. Ndana mipetraka mitehaka ao amin'ny tompontsika ny anaran'i Jesosy. Pietsa, aingana, pietsa, aingana amin'ny pietsa. Tsangana eo ny toerana misy ianao ianao. Eo ny toerana misy ianao izay voatonona. Eo ny toerana misy ianao ihany fa tsy mankaty. Eo ny toerana misy ianao ihany. Te hotahina le asanao. Tsangana aingana. Asandrato ny tananao. Asandrato ny tananao. Tompo, tompo. Hitanao reto olona reto a. Ianao efa niteny fa ny fitahinao Jehovah mampanankarena. Ary efa niteny ianao hotahina ny asan'ny tanany. Ka avy amin'ny alalan'ny asan'ny tanany io dia hitahany zany ianao. Ampiatrao ny fonao ny tananao. Dia ny tananao havanana, avy mipetraka amin'ny fonao, tananao havanana asandrato. Amin'ny anaran'i Jesosy. Midina ny ositry ny fitahina amin'ny asa rehetra izay ataon'ny tananao. Raisany amin'ny anaran'i Jesosy. Raisany! Raisany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny asanao io manomboka androany dia misy ny fitahina, misy ny fanambinana, misy ny fanandratana. Ary avelinanao zany. Avelinanao, avelinanao, avelinanao. Hidiny zany ositra zany a. Hidiny zany ositra zany a. Hidiny zany ositra zany a. Midiny zany ositra zany amin'izao fotoana izao. Ny tananao ny sandratriny a. Raha mahatsapy anao fa misy lehibe dia tady tsara. Izay ny fahazahoanao le ositry ny fitahina izay ambaran'Andriamanitra anao amin'ny asan'ny tananao io. Ny tananao io dia izay asa ataon'io misy ny fanambinana tsy takatry ny saina. Raisany, 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 raisy, raisy, raisy. Avelao hidina, avelao hidina, avelao hidina, avelao hidina. Aza mitsasa mivavaka ianao.
amin'izao fotoana izao tsika dia nao vavaka fanafana hoatsika nyfairano rehetra ataony devoly amin'ny arabola roay zany amin'izao fotoana izao dia roay amin'ny poketra anao io raha misy poketra dia roay zany a raha mitondra poketra anao raha ny posinao dia roay antso le sakana arabola dia volim-pandany vola miditra ao roay daholo amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy didiko ny devoly miala ny devoly manao fairano ny arabola ny fiangonana le fanahy mitondra ozona fanahy mitondra sakana fanahy mifatrana nozony velotena fanahy mitsifinoana roana ny naran'i Jesosy miala ny arabolanay miala n'io poketra io miala devoly sakana devoly manao fairano tsy idirany vola ao miala ianao zany atokantrano ihany ko dia atao zany amin'ny mpinono miala voaka ale mandeha ny sakana blocage mandehana miala amin'ny arabola miala amin'ny fitoram-bola io miala amin'ny poketranay miala amin'ny posy idirany vola miala ny devoly tsy mahazo nytondra sakana tsy mahazo mangalatra didiny devoly tsy angalatra zay tafiditra ao roany ny devoly tsy mahazo mangalatra ny vola zay tafiditra ao amin'ny poketra ao amin'ny fitoram-bola ao anatin'ny posinay afa-tsy de sitrapon'Andriamanitra ihany tsy mahazo mangalatra amin'ny alalana retina amin'ny alalan'ny olana amin'ny alalan'ny zavatrafa tsofinay rano tsofirano am'izay tapahana ny ozony fahatrana nozony velotena tsofina rano fitoram-bolanay poketranay posinay tsofinay rano miditra amin'ny fitahina miditra amin'ny fanambinana miditra amin'ny fahasoavana rehetra amin'ny arabola ary vola tafiditra ao tsy ho lalilany foana fa tena avita zay sitrapon'Andriamanitra zay araka ny sitrapon'Andriamanitra ihany no tanteraka avoahan'izany vola izany misaotra tompo minaran'i Jesosy janona iantsika petraka tsara le olona le teneniko tao anakiroa tato indray le vehivavy faniry tato le transa le vehivavy tato miasaka zanakaty vetivetika fotsiny nareo angana jory antsika mijoro antsika le vehivavy tato le madama atao iny dia le tato dia le tery angana mandehana le anankiray tato zay le madama tato ka tsy ianao fenao fahitako teo fa iry nareo reto ndrany tompo ahako nafantatra hoe ndrany tompo ahako nafantatra reto anankitelo reto nareo reto aloha makanisy eto nareo reo tia dia eto nareo makanisy eto fa reto anankitelo eto ny antony tena nandrany tompo miazakazaka tany dia fantatry ny tompony amindreo inona ny zavatra nahazo azy tao ny faketrana sy fakiviana ary amin'izao fotoana izao jere tsara reto ranabavy reto nareo fa misy fitahiana spesial manahoana ny tempananao misy fifaliana sy fiadanana avy aminao sa tsisy lasa tena matsiaro maivana be za sady misy fifaliana ato anatiko lasa miadana le tebiteby rehetrarehetra teo afaka nefa teka vantotsika ndana mipetraka amin'ny anaran'i Jesosy ndana mipetraka tenena mafy nenao tsapako hoe lasa maivamaivana le vezatra atao anatin'ny fokatra amin'izay izy le ohatry ny hoe mikivikivy tapre le vavaka teo tsy miverina aminao tsy zany fitahiana spesial any aminao ianao ihany koa eo tena nisy fikoviana mihitsiny dia zao zao maivamaivana ny atao anatiko le nametrahana tanana teo fitahiana spesial manty raha vehivavy ity ndana mipetraka sotra tompo amen ahoana ny aminao nahatsiaro maivamaivana ihany koa rehefa nametrahanao tanana teo amen tsy miverina aminao tsony zany fitahiana manokana ny amin'ity raha vehivavy ity amen ahoana ny ianao misy problema tsy mety efa mihitsy eo amin'ny fiainako ny ankonako mbola onto very daholo dia reo no ataony ty vola fitaovana fahavaloko indrindra moa fa mifahavako amin'ity fiangonana ity dia mankaraha daholo ny zareo tsisy mirarahana dia manahoana ianao zao zay fotsiny manahoana ianao zao misy maivana sa tsy maivana tsy miverina anao tso zany amen ndana mipetraka amen hitsangantsika enao tsara ty fijona vavimbelona ity nisy fairano nataony devoly tamin'ity lehilahy anankiray ity dia io lehilahy io
any faritany misy azy any faritany misy azy a fa mpino avy eto atsika eto Androndrakely ny nentoany sa ny anabaviny dia io le mpino avy eto Androndrakely io a ny antso hoe pastera misy olana amin'ity avako ity dia nampanatoniko anao izy ka ny olana nahazon'io lehilahy io dia vidin'ny taniny dia tsy men'ny olona ary efa tena nataon'ny olona farana nefa vola be vo tamin'ity herinandro ity zany dia hiantso amin'ny pastera izy ozy le mpino tato amintsika fa ny fahatany hiantso amin'ny pastera izy dia azoko izy niteny tamiko dia niteny tamiko izy zao problème pastera vola be ohatran'izao nefa tsy mena dia zao roatsika ny fanampanakana mitevy olo mitondra sakana manao fairan'ny arabolanao ka tsy ho azo vidin'ny taninao io vondroany dia nasiko nanana finoana izy manam-pinoana ianao zay ihany satria hitanao fa crédit makany faritany foy fa rehefa ohatra ka tamin'ny fakomaly izy zay ny antso izy efa azo ny atsasana manakarena fa tsy mantra alefa mafy Papisambucha, pasipisambucha, luanya, fasirambuni, ambunya. alefa ndemande miaraka muzika Luanya, fasirambcha, papisambucha, pasipisambucha, luanya, fasirambuni, ambunya, fasiambani. Ataovy mafy ihany tehaka ao voninahitra Jesosy. Halleluja! Halleluja! Matoka fanontahina be ny ara-pananao tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay no entin'ny mpanompony dia tena tahina tokoa ny hainao Halleluja! Andao ary tsika alohan'ny tondrana ny filazana dia hifaly sirafy satria taranaka voata, taranaka voafidy sa tsy izany ve? Andao ary tsika. Falitsika, tahintsika, manakarentsika, andaontsika metsika voninahitra Jesosy amin'ny alalan'ny tehan-tanana sy iorakoram-pifaliana. Halleluja! Ataontsika ideran'Andriamanitra fa tsika taranaka voafidy. Eo ary. Hey
manamafy ny filazana koa hoe le fotoan-dehibe atsika amin'ny larobio avy zao inoko fa tsy filazana voareny sofinao akory izy io fa efa tsara homana any aminao le izy saty zany ve amin'ny 7 marsa 3 tsika dia manana fotoan-dehibe vavaka tendrombohitra ka manentana ny tsirairay avy raha afaka ianao tena tongava aza soloana zavatra hafa mety misy organisation hafa any amin'ny ankonanany na mety any amin'ny fianakaviana any fa fotoana io mba irahantsika ho amin'io fotoana hoe tsika mambavaka mba tena fotoana tahina be io amin'ny trezo avy io saty zany ve inoko fa mahafaly anao io fotoana io saty
iray mandreny tanora rehetra zany mamonjy ny fivoriana ry amin'ny efitrano sekoly Alahady amin'ny rora zao. Ho antsika izay voahiditra zany dia mandrosoa ety anoloana fa ety feno fahasoavana be mitafotafo dia ho antsika enerina ihany koa manasanao androso ety alolo ety mba ho fenoantsika le seza ety aloha sotra antsika izay efa nandroso sady ho antsika izay enerina eny manaja antsika tsirairay afo toko mba handroso aty amin'ny seza aty aloha aty amin'izay ny mpanompon'Andriamanitra mahazo aina tsara ny toriteny